andray ny vahiny manaraka tsika Andriamatoa Richardson efa tsy vahiny amintsika intsony ao anatin'izay resaka hoe toedrara ara-politika sosialy toe-karena, izy ihany koa mpiaro ny zoma olona ao anatin'ny mpiaro ny zon'olombelona. Miarabanao Andriamatoa Richardson, tonga soa eto mifandarinao kazava indray. Ie, miarabanao namana Mampatrika, miarabanareo rehetra mpikirakira ny fandarana ato amin'ny Radio Viva, ary dia manatitra ny araba koa amin'ny mpiaino rehetra na ny afaritany na eto Antananarivo na ny any ivelany ihany koa aza. Ambony be ankehitriny ny vaovao mivoaka momba ny resaka Antsatabary, ary ao anatin'izay dia nisy ny fitsaram-bahoaka. Dia fitsaram-bahoaka amin'ny valo fitsaram-bahoaka raha izay no andraisana azy. Asa tompoko ahoana ny fahitanao ngamba zay nitondrantsika azy hoe goavana be ty resaka fitsaram-bahoaka manerana Madagasikara ty, inona mety ho vahaolana sa hoe inona mety tena hoe toe-javatra amin'izao manoloana an'izany rehetrarehetra zany tompoko? Ia, tiako be le fametranao le problématika ny namana Mampatrika. Hilaza ny olana isika dia hiezaka koa hilaza ny vahaolana araka izay teneninao zay. Nisy fotoana efa nitenenantsika teto tamin'ny fotoanandrony hoe be dia be loatra ny contradiction na fifanoherana ao anatina fitondram-panjakana. Misy koa ny contradiction na fifanoherana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Zany hoe ny mety amin'ny mpitondra fanjakana tsy mety amin'ny vahoaka, lara-pahameham-bahoaka tsy lara-pahameha amin'ny fitondram-panjakana, ny marina amin'ny vahoaka tsy marina amin'ny fanjakana, ary ny verin'ny fanjakana ho marina tsy marina amin'ny vahoaka. Ka amiko dio zao hoe mitohy foana ilay contradiction eo amin'ny fitondram-panjakana zay tsy mifanojo amin'ny zavatra ilain'ny vahoaka. Ka amiko io zao hoe raha zay teneninao zay hoe zava-misy tany Antsakabary, satria zay zao no tena atao hoe vaovao goavambe eto amin'ny firenena, ary indraindray ohatra ny ahina ho lasa poudrière ozy ny vazaha, na hoe vanja milevona mety ampipoaka zavatra mihitsy io raharaha be fandriana varatra io raha tsy mahita vahaolana amin'io ny fitondram-panjakana, satria ohatra ny mitaratra ny fikorontanan'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy io be fandriana varatra io. Satria raha vao miresaka n'io olana be fandriana varatra io tsika namana Mampatrika dia tsy azontsika sarahana amin'le olana be dia be teto amin'ny firenena. Fatatsika ngamba le olana tany Vangaindrano, tany amin'ilay commune kely atao hoe Lopary, nisy zazavavy lycéenne zay naolany ny tovolahy dia ny vonony zay tsy nany eken'ny vahoaka mihitsy. Olona 3 arivo no niakatra tao Vangaindrano hitaky ny famaizana n'ilay tovolahy nanao fanolanana sy famonoana, dia nefara tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana tao toerana sy ny vahoaka, ka tezitra ny vahoaka tamin'ireny dia nanao fietsika tena atao hoe fanehoana ny fahatezerany mihitsy. Tahaka zany koa ty zavatra miseho tany Antsakabary ty, dia lonolono teo amin'ny vahoaka sy ny polisy zay fantatra fa hoe polisy nandeha nidina tany atoerana rola asa na ahoana tokoa, fa dia voalaza moa fa hoe resaka asa alatra dokotra no nendo an'le tantara, ohatra ny mampomea, ohatra ny eritreretana an'le hoe alatra dokotra koa nisy an'le famonoana olona nataon'ny mpianatra tao Mahajanga, tao amin'ny université Mahajanga, sy le alatra vilany sy dokotra izy iny sy asa gana. Ohatra ny mampomea le zavatra hoe ahoana tokoa raha ohatra hoe resaka dokotra no nidinan'ny mpitandro filaminana rola tany amin'ny lalana hoe 300 kilometatra miala eo be fandriana varatra. Ohatra ny mampieritreritra zany ve tsy tokony ho vitan'ny ben'ny tanàna ny atoerana na ny président fokotany any atoerana ny mandamina an'izany olana dokotra izany raha halatra le izy. Zay le oza hoe hitady vahaolana, hiezaka hanome vahaolana rehefa avy eo mba ho eny ny mpiaino antsika rehetra, na mpitondra fanjakana na ny vahoaka na ny mpanabe samihafa. Fatatsika koa ilay olana niseho tany Besalampy.
fa dia vehivavy bevoka no ntatan'ilay jiolahny kibony dia loarany keo ny masony dia maty. Mazava ho azy moa zany fa maty lay ramatoa. Dia voasambotra lay jiolahy dia tezitra ny vahoaka atao a Besalampy, ambany vohitra Besalampy moa niakatra tete amin'ny ville mihitsy hoe omeo anay io olona io, fa de zay ihany no sazo omenay azy namon'olona tamin'ny fomba feno abebina ka dia mendrika azy ny fanamelona ho faty. Tsy nanaiky an'izany koa ny mpitandro filaminana tao atoerana de tezitra koa ny vahoaka dia ny fampitady tamin'ny bourgade ny gendarmeria tao amin'ny Besalampy. Inona ny zavatra tiana ho ampahafantarina amin'izany namana mamy Patrick? Zavatra tena tokony ho fantatratsika vahoaka rehetra ary tokony ho fantatra mpitondra fanjakana, indrindra ireo le heverintsika fa hoe mpiaro ny zon'olombelona, satria za koa dia filohan'ny mpiaro ny zon'olombelona na hoe mpanandratra ny zomaolona ao anatin'ny APDH. Amiko dia oza hoe indraindray tsy mitovy ny fomba fijery eto amin'ny firenena dia miteraka olana. Ka raha tsy mitovy ny fomba fijery dia azagaga isika raha ohatra ka mikirotana ny firenena, mikirotana ny tany sy ny fanjakana, tsy milamina ny faritra ambanivohitra sy andrenivohitra, satria ny mety amin'ny anankiray tsy mety amin'ny anankiray, ny mety amin'ny fanjakana tsy mety amin'ny vahoaka, ary ny marina sy ny zo arovan'ny mpiarany zon'olombelona tsy mifanoja amin'le zo arovan'ny vahoaka maro anisa any ambanivohitra. Ka amiko dia oza hoe tokony hiverina angambo isika malagasy amina resaka kolotsaina sy sotoavina malagasy, satria ny mampiasa ny olana io namana mamy Patrick dia indraindray ilay avaram-pianarana amin'ny ankapobeny, na mpitondra fanjakana io, na mpitondra fivavahana io, na fiarahamon'ny pirenena io, na mpanao gazety io, na mpitondra fanjakana tenatenany io, dia ny rafi-pisainany dia tahaka izao. Manana zozy izy ny olona rehetrarehetra mitovy zo daholo, ary ny tena mampalahelo aza dia lasa makatahaka an'le concept na hoe fomba fijery zon'olombelona tandrefana ny avaram-pianarana. Dia matetika raha miaino isika, raha manaraka tsara ny zava-misy, ny mpiarany zon'olombelona eran-tany, ny any Amerika moa zany, ny any Europe, ary tahaka izany koa ny aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana izay voazanaka fahiny, dia matetika ohatran'le zoan'le olona jiolahany amponja na le zoan'le olona voafonja, na mety tsy mbola voatsara io, na mety koa hoe efa voatsara fa tsy criminel akory fa voafonja fotsiny noho ny droit commun na ny atao hoe sazy madinidinika. Reny nohatra ny manahira-tsaina azy, fa le olona victime ny herisetra isan'andro any ambanivohitra, le ray mpianakaviana ny vonoany dahalo na vonoany mpangalatra le mpanany bohitra ireny, le manao cambriolage, le mitety vohitra mihitsy, mitondra kalaknikov na pistolet vita gasy na vita vazaha. Reny ohatrany tsisy mpanontany hoe mba nanahoana reny fiainanareo tato ry mpianakavy, nanahoana mba tafarina ihany ve ianareo amin'le ray mpianakaviana ny vonoana, le vady amanjanaka vehivavy na olana ny arena no arina nandritra ny 20-30 taona, mba nisy namerina ve, mba nisy nanampy ve, mba nisy nitsidika ve reny mpiarony zon'olombelona ireny, mba nisy nanampy ve mpitondra fanjakana, sa le fombafomba mahazatra anaterina vary dimigony sy ny tataka zany savony sy ny sosiny ihany dia ampy teo. Fa le gadra lava, le criminel any tsy hafa, na ny maro foto, na ny tsy azon-drano moa ny any Fianaratsoa sy ny akazon-drano sy ny any Tuliara sy ny any Ambalatavoangy, reny nohatra ny manahirana le mpiarany zon'olombelona hoe sakafo tsara ve le olona ao, mba makarivotra ve le olona, mba voatsabo ve izy rehefa marary, ahoana ny toera ponena ny fatoriany, ahoana. Zany manahirana ny mpiarany zon'olombelona. Izay APDH toko dia manavatena fa tsy mba ohatran'izany ny fomba fiasanay, fa ny anay dia fanandratana zoa makasiny maha olona, dia le olona zoan'ny olona tsy manatsiny no rovanay,
fa zay tsy miaro ny zoan'ny criminel, zay koa tsy miaro ny olona nanao eloka be vava samihafa na nanao ratsy teto amin'ny firenena amin'ny alalan'ireny hoe fanodikodinina volam-panjakana na fanaovana corruption à grande échelle na ohatra reny fanaovana trafika goavana be na fanabotrina ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra manapotika amin'ny fiainam-bahoaka ohatran'ireny hoe fandroahana amin'ny toeram-ponenana sy ny fanombana ina ty izy zavatr'olona tahaka izany. Nenay ny zoa makasiny olona zay ny tena arovanay ka amiko dio zao hoe tsy gaga mihitsy ny tenako raha mikirotana ny tany sy ny fanjakana kehitriny. Ka voara ve le zoa makasiny olona Andriamanitra Richardson? Ka arak'izay lazaiko anao zay tsy voary mihitsy ny zoa makasiny malagasy ankehitriny satria mitaraina daholo na ny tandreny vohitra na ny tambany vohitra. Tambany vohitra moa dia hiaran'ny asan-dahalo isan'andro san'andro, hiaran'ny asan'ny totakely sy ny alabotro samihafa. Io zao vao hitantsika amin'ny gazety androany fa dia hoe mety mety atahorana nisy ny fitsaram-bahoaka koa eny amin'ny faritra Antanety Bilafy eny satria misy tena andian-jolahy mihitsy mandroba tanàna. Dia efa fatapatatry ny olona fa tsisy pijery, tsisy atao hoe mpisambotra na tataka izany. Ka amiko dio zao hoe ty mety fomba fijery anankiray tena antena manokana mihitsy ty. Oza hoe matetika ny tenenin'ny olona dia hoe zoan'ny olona zo isakafo, zoan'ny olona zo hiaro-tena, zoan'ny olona zo afaka hanao zay zavatra mahafinaritra azy rehetrarehetra. Fa za mbola te-hiteny namana Mamy Patrika, zoan'ny vahoaka koa tompoko ny ho tezitra. Tena zo ny ho tezitra satria rehefa hiaran'ny tsirariny ianao, rehefa hiaran'ny tsindry azo leny ianao, rehefa hiaran'ny atao hoe tsy fahamarinana amin'ny endrika samihafa ianao dia manana zo tezitra ianao, ary rehefa tezitra ianao dia manana zo hitrotra. Zany daholo nampisy révolution teto ambonin'ny tany, na ny révolution d'octobre tany Russie tamin'ny 1917 dia fahatezeram-bahoaka zany noho ny tsirariny nataon'ny mpanjaka tsara tamin'izany fotoana zany. Tahaka izany koa ny révolution française tamin'ny 1789 nampisy ny prise de la Bastille. Atezeram-bahoaka koa no natonga an'izany. Tahaka izany koa ny teto Madagasikara. Atezeram-bahoaka n'izy iny révolution tamin'ny 47, 72, 91, 2002, 2009. Ohatra izany koa ny endrika misy ankehitriny satria tsy avela hiteny le vahoaka. Tsy avela ny eo ny atezerana izy, tsy avela ilaza ny maharary azy izy na ny fahantrany na ny tsy fandriampahalemany na ny fandroahana azy amin'ny fiarikarena taony na any ambanivohitra na andrenivohitra na tatahaka izany amin'ny fangorona tany sy ny fanapotena ny fiariana ty andrenivohitra amin'io manao saka sy voalavo ny fitenenana amin'io fandroahana mpivarotra moron-dalana io. Satria tsy manana zo hiteny le vahoaka dia asehony le atezerana amin'ny alalan'izy olona manao ratsy manodidina azy. Ka amiko dio zao hoe tsy voaja ny zoa makasiny olombelona eto Madagasikara dia aleon'ny vahoaka maka ny fahefana zay tandrify azy satria fatatsika rehetra fa oka zava aloha Andriamanitra Richardson hoe tsy voaja ozy ianao ny zoa makasiny olombelona ny eto Madagasikara. Fanontaniana tompoko hoe tena tsy voaja marina ve izy io sa misy aminareo mpiaro zon'olombelona ireo misy sanatria mivava sanatria hoe aho apetrako ny fanontaniana hoe mpikara-manady manatanteraka baiko hoe atreto ihany na salamy izany dia tsy tafapetraka izay resaka fiarovana ny zon'olombelona fa indraindray manko ohatran'ny misaina mihitsy ny olona hoe fialana bala fotsiny ny resaka hoe fiarovana ny zon'olombelona salamy izao hoe mba miteny fotsiny ireny olona ireny fa tena tsisy voaro. Zay mahatonga an'ilay fanontaniana hoe sao dia misy aminareo ihany koa vary sy tsy parifary. Tena tsy ferana mihitsy ny namana Patrika. Ny antony dia ilaza aminao aho hoe izahay APDH manokana dia mametraka hoe c'est l'idée qui mène le monde. Zany hoe ny hevitra nitondrana an'izao tontolo izao. Rehefa manana hevitra tsara ianao dia mahay manapa-kevitra tsara ihany koa, ary mahay manatanteraka zavatra tsara ihany koa, ary mahay mamaha olana tsara ihany koa. Zay zany rehefa manana le hoe
ide tsara ianao hitondrana firenena, hanabiazana vahoaka, hanasazina ny olomeloka ary hitsarana ny olona araka ny rariny sy ny hitsiny. Fa saingy eto amintsika eto araka ny lazaiko anao taloha teo ny avaram-pianarana eto amintsika eto, rehefa nivoaka tany Sorbonne izy, na tany Harvard, na tany Ottawa, na tany Cambridge, na tamin'ny université teto Antananarivo, dia zay kolotsaina ny anaran-tany, zay rafitra ny anaran-tany, na le hoe discipline ny anaran-tany, na droit io, na philosophie io, na tsy fantatro, na économie, na gestion, ninninne ny fianarana moa dia atao hoe sehatra anovozam-pahalalana. Dia ny zavatra misy dia zao, zay fomba nanabeazana azy tany, dia iny koa no mandrafitra ny rafim-pisainany sy ny kolotsainy, dia manao copie-coller amin'izay fotsiny no ataony, dia izay no ampiariny eto Madagasikara. Dia aza gaga ianao raha mifanohitra araka ny lazaiko anao teo hoe tsy mitovy ny fomba fisainan'ny vahoaka malagasy maro anisa sy ny vahoaka sy ny avaram-pianarana malagasy. Anome atotanisanao sy ho fantatry ny mpiaino atsika. Voalazan'ny statistika fa 800 isan-jato no tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Zany hoe zany manakaiky ny atsasany. Dia raha ataontsika hoe ny 250 isan-jato zany mba nandia fianarana, dia ataovy koa hoe proportion tahaka ny ahoana no nandalo nahatratra ny niveau EPP fotsiny dia nijanona, ary proportion amin'ny ahoana no nandalo CEG, ary proportion tahaka ny ahoana no nandalo lycée, ary proportion firy tahaka ny ahoana no nandalo université. Dia raha nazava tsotsotra amin'ny mpiaino atsika dia tahaka izao fandiniako azy mora azahoan'ny olona azy. Raha ataontsika hoe 50 isan-jato ny tena tsy mahay mamaky teny sy manoratra, dia ny olona zara raha nianatra ataontsika hoe 20 isan-jato, dia ny mba nahavita CEG sy lycée ataontsika hoe eo amin'ny 20 isan-jato eo. Dia zara raha misy 10 isan-jato navita université, na teto atoerany io na tany ivelany. Dia eritreretinao fa le 10 isan-jato no mandrafitra ny rafim-pisainana eto Madagasikara. Izy no manapa-kevitra n'izay hitondrana ny firenena, na ara-politika io, na ara-kolotsaina io, na ara-toekarena io, na ara-sosialy io, na ara-pitondran-teny io, na amin'ny lafin'ny fialam-boly sy ny isan-karazana. Dia izay kolotsaina avy any ivelany zay nalainy tahaka zay no ataony copie-coller eto amin'ny firenentsika. Ka manamarina ny teninao hoe na le mpiaro ny zon'olombelona eto amintsika ara, dia tsy kolotsaina na zon'olombelona malagasy no tiano ampiarina, fa fomba fisainana na conception occidentale. Ny any Occident dia zao ny ao an-tsainy, avelaon'ny olona lalaka, avelaon'ny olona iaina amin'izay tiany, araka le hirahira le hoe rehefa samy manany azy. Dia avelany olona lalaka ao anatin'le kolotsaina hoe liberté, démocratie, droit de l'homme, droit de la femme, droit des homosexuels koa raha amin'izao fotoana. Dia koa le hoe laïcité de l'État, tsy afangaro ny lalam-panjakana sy ny lalam-piangonana, hafa ny lalam-piangonana iny tsy mifehy ny fiarahamonina rehetra, fa ny lalam-panjakana ihany ny fe azy. Ny kolotsaina malagasy nefa nao amin'ny lalam-panorenantsika aza, dia tsika mifototra amin'ny finoana ny Zanahary. Ary mbola kolotsaintsika malagasy dia mbola mipetraka amin'ny fahatahorana Zanahary ao tapony loha, fahatahorana ny tsy ny tody, fahatahorana ray aman-dreny, fahatahorana ny fiarahamonina, zay le hoe tsy nitany ny faty fa mivavam-bahoaka. Zany ny kolotsaina malagasy namana mampatrika. Ka raha ataontsika ho an'ny proportion, ataontsika hoe 70% na 80% vahoaka malagasy any ambanivohitra sy le tiandrenivohitra manana rafim-pisainana malagasy hoe ny anay dia ny sotoavina sy ny kolotsaina sy ny zo amakasina maha-olombelona no ambony aminay, fa tsy le ry le criminel ry akory no mahasary-piaro anay. Tsy reny no arovanay fa le olona tsy manatsiny tokony sakafo tsara, tokony hianatra, tokony azo fahasalamana tsara, tokony azo fandriampahalemana tsara, tokony hiaina finaritra sy hiariarena malalaka. Zany ny kolotsainy malagasy ataontsika hoe 20 isan-jato na 50 isan-jato. Le 10 isan-jato nefa ny mametraka règle du jeu eto amin'ny fitondrana eo amin'ny tany sy ny firenena, dia izay kolotsainy no arahana. Ka amiko dio zao hoe io resaka justice populaire io tompoko
de mitaratra ny kolotsaina malagasy hoe nenay raha namono ny zanakay na namono ny ray mpianakavianay na nambabo nanao zavatra eloka matapadoa araka ny kolotsaina malagasy fahiny zay enontsika kehitriny zay iderako anreto le mpitazona nentin-drazana kehitriny le hoe heloka folo mahafaty zany mbola kolotsaina malagasy mandrakitiny androany namana mampatrika matony vahoaka malagasy rehetra any ambanivohitra zay lazaiko anao 80% a mametraka dina ary ny azy ny dinany de mazava be hoe ze namon'olona tompoko de ny raha mivaly raha zay ny azy ny kolotsainy fa tsika efa manaraka kolotsaina tandrefana de le olona mpamon'olona gaigilana le gaigila mpamon'olona ndray inona rovan'ny mpiarony zon'olombelona fa le olona tsy manatsiny vonony ohatrany hoe afaka manony asany ihany izy rehefa tsy gadrainao na rehefa tsy vononao satria eto amintsika moa araka ny voalazo ombeny hoe eto amintsika ny corruption efa manenika ny tany aman-danitro ny fitenenana amin'ny fitsarana ampitandro filaminana any amin'ny fonja de le criminel ndray satria nahazo vola be tamin'ny nangalatra 4-4 nanao cambriolage na nanao kidnapping na nanao asan-dahalo de vola be amin'ny sakosy de reny no mialatsiny amin'le fitenin'ny tanora hoe mampirevy ny mpitsara mampirevy ny mpiandro fonja de mivoaka de il continue leur méfait ozy ny vazaha manoy an'le asa ratsiny fatatsika angamba fa be de be araky ny hitatsika amin'ny hainao manjery reny amin'ny gazety fa matetika reo le mpanao abibinareo de le olo efa nigadra ihany de mpamerikeloko récidiviste ozy ny vazaha ka amiko dio za hoe lay fiarahamonitsika simba noho le kolotsaina baranahany noho le sotoavina tsy mifototra amin'ny kolotsaina malagasy de zay no mahatonga ny malagasy hoe te haka ny fahefana izy te hametraka ny kolotsainy tsy ny soatoavina izy ary te hametraka ny mpitondra fanjakana araka ny tenenina raha teo hoe efa tsy matoko ny fitondram-panjakana tsony le vahoaka de aleony izy no mikarakara teny ozy ny fitenenana miaro teny izy miaro ny ankohonana izy miaro ny fananana izy miaro ny tanànana izy ka amiko dio za hoe te hiteny am'ireo le mpitandro filaminanareo satria zay le message tiako mba hampitaina koa ny namana mampatrika miteny daolo ny avaram-pianarana rehetra fa tsy isy mankasitraka ny justice populaire ary raha iantsika ara ny fanambaran'ny gendarmerie maly na afaka maly iny de ohatrany mandrahona ny vahoaka any ambanivohitra rehetra hoe tandremo zay mbola tratra manao justice populaire de ozy a manontany mbola mampiorory vahoaka ve ny everanao fa vahaolana am'izao tsy fandripalemana miompampanerantany sy ny fanjakana zao sany mampiorory ny dalo ny tokony ataonao mampiorory ny mpanao abibina mampiorory ny mpanolona sy ny mpamon'olona hitatsika moa fa nitondra gazety be de be reto fa fotoana foy tsy afaka hitenenatsika fa amin'ny manaraka tena hiezaka tsika namina mampatrika aseho amin'ny mpiaino atsika reo antotany gazety rehetra milaza ny abibina ataondreo jiolahy gaigila eto amin'ny firenena reto dinona zava-misy manao kolokolo ny mpitandro filaminana manao kolokolo ny fitsarana manao kolokolo ny mpiandro fonja de mivoaka ihany le gaigila mpamon'olona sy mpanolona sy mpanao kidnapping sy ny karazany de manohy ny asa ataony ihany ka amiko dio za hoe tsy misy makasitraka ny justice populaire amin'ny endriny ankehitriny tompoko fa tokony ho fantatra ao mpandinika le nianatra io hoe inona ny mahatonga an'io zavatra io zay le hoe principe de cause à effet na hoe principe de causalité zavatra rehetra de misy cause misy antony fantaro le antony fa io tsy fahaizanao mandinika ny anton-javatra io tsy aizanao mamaolana eto amin'ny firenena zany namana mampatrika efa nyteneninao tamin'ny fotoan'androny fa de za efa niasa tamin'ny sehatra samihafa na tamin'ny fanjakana na société d'état na privé na microfinance na amin'ny sehatra ny ministère samihafa mahalala tsara mihitsiny hoe inona moa ny tokony atao eto amin'ny firenena ary inona ny tsy tokony atao inona ny tokony ho tenenina inona ny tsy tokony ho tenenina fa eto amintsika de ndraindray efa lasa lavitra ny eritreritra hoe efa tratra ny fahajambana ra-tsaina sy ara-panavy atsika malagasy ty de efa tsy malala ny tokony atao sy ny tsy tokony atao intsony zao eritreretinao misy an'ity le alahelo ny vahoaka ny aiza ty izy Ambohijanaka eritreretinao zay le lazaiko hoe tsy mitovy mihitsy le fomba fijery eto amin'ny firenena eto ka zagaky tsika raha tezitra amin'ny fitondram-panjakana na tsy matoko ny fanjakana tsony ny vahoaka any amin'le lahara-pahamehan'ny fanjakana hafa ny lahara-pahamehan'ny vahoaka hafa de hoe anao an'izany tetika asa fanitaran-dalana zany eo Ambohijanaka de be ny trano oravana eritreretinao ny namana Patrika am'izao efa fahantrana miopampany zao
efa tsy fidiny an'le vahoaka ny maitrano eran'ny tapo tanetera Madagasikara asa nefa nahatratra firy ny aitrano nisy teto Madagasikara hatramin'iny taona 2016 iny zao mbola aitrano koa 10 latsaka kely mahita ny atsaka bary iny le hoe ohatrany hoe d'origine criminelle le mahita ny tsakabary fa le aitrano eran'ny faritra rehetrarehetra teto Madagasikara hatramin'izay eritrereto rehefa fahatrano ohatr' zany mbola maitrano aizany tany alendry olona reo de zao koa le olona tsy maitrano oravanao koa ny tranony nisy le tany Mahajanga koa iny le hoe trano 80 tafo no ravana fa nomena mpandraraha anankiray tany amin'iny faritra Amboroviny eritreretinao amin'izany na manambatrika hoe mamaly ny fanontanianao hatrany hoe aiza dy fanajana zon'olombelona teto Madagasikara ny vahoaka ve avela antra avela hopotika potehana ny fananany kely zay tsy potehany dalo sy potehany afo potehanao mpitondra fanjakana zany ve ny lara-pahamena eto amin'ny firenena eto ka zay le ozy hoe namana mampatrika sy ny mpiaino hoe rary ny vahoaka tompoko raha tezitra fa zon'olombelona ihany koa no tezitra satria zay le ataon'ny vazaha moa hoe misy ny colère saine misy ny colère malsaine raha tezitra ianao zany nge Andriamanitra raha nge tezitra koa tamin'ny fotoan'androny Andriamanitra tezitra tamin'ny fotoan'androny de namon'olona be deaibe Andriamanitra amin'ny alalan'ny safidrano rehefa miteny azany de gaga ny olona hoe Andriamanitra koa ve de mba namon'olona hoadray inareo zany ao tena tsy mandinika amin'ny baiboly mihitsy namon'olona be deaibe indrindra teto ambonin'ny tany Andriamanitra be lavitra no tamin'ny première guerre mondiale sy deuxième guerre mondiale tsy fantatsika moa nisan'ny mponina teto ambonin'ny tany tamin'izay fa hoe ny safidrano de nanenika ny firenena rehetra tezitra Andriamanitra satria nanao ny fahotana mahafaty isika mbola tezitra koa Andriamanitra tamin'ny nataony mponina tao Sodoma sy Gomora de ny ravany tamin'ny alalan'ny afo sulfure na hoe afo sulfare ozy ny mpandika teny ao amin'ny baiboly FFPM ka amiko dio zao hoe manana zo tezitra tompoko ny vahoaka tahaka n'Andriamanitra koa zay tezitra tamin'ny fotoan'androny mbola misy ara mbola fahatezeran'Andriamanitra koa amin'ny baiboly fa zany moa indraindray tsy hainy namatsika zay mitonona ho nianatra baiboly fa za moa nandalina baiboly mamaky ianao amin'ny Isaia toko fa 7:30 andininy fahinina 7:30 fa no ny atezeran'Andriamanitra tamin'ireo fahavalon'Andriamanitra reo de ny rany ny anjelin'Andriamanitra handripaka olona 5,4 alina sy ray hetsy 185,000 tamin'ny tanàna anankiray satria nanao ota tafa ohatra teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny mpaminan'Andriamanitra dika an'izany tompoko de zao ny kolotsaina malagasy dia mifototra midina mpiarahamonina ny azy zay manao eloka be vava sy manao abibiana dia anehoana sazy faran'izay enjana zay ny mampilamina ny olona zay tahaka zany koa eo amin'ny fandaminana ny fiarahamonina ny azy de napetrany ny hoe fahatahorana zanahary eo atapony loha no fiendo ampahendrena zany koa raha mamaky ny baiboly ianao fahatahorana ny Jehovah mivento ampahendrena fa satria tsika makatahaka manao kopikole an'le kolotsaina avy any ivelany de ny foanana daholo le tahotra sy ny karazany fa novaina fahafahana manao any zavatra rehetra ny zava-misy de io le lazaiko anao teo hoe fahafahana démocratie laïcité droit de l'homme sy ny karazany zay mifototra ny fahalalahana gaboraraka sy baranahany daholo reo rehetrarehetra reo de zay no mahatonga ny olona hoe tsy matahotra ny zanareo tapony lotsony tsy matahotra ny tsiny sy ny todintsony tsy matahotra ny manam-pahefana tsony tsy matahotra ny fiarahamonina tsony am'le hoe tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka tsy matahotra tsony koa ray aman-dreny ray araka etriny ny matahotra ny tanora de raha fa tsy manome vola ividianana sigara nataoka na ohatra efa mamimamy nitoka any koa ry zalany hoe mbola tsy ampy izy fa mbola te andeha boîte de nuit sy ninona de raha fa tsy manome ny ray aman-dreny de ianao ndray no taksinao ka amiko dio za hoe zay ny tena mba tiako ampitaina namana mampatrika hoe mikorotana ny tany sy ny fanjakana satria tsy mifankahazo teny tsy mifankahazo hevitra ny mpitondra sy ny vahoaka maro anisy ny 10% lasa mibaiko ny fiarahamonina eto de ny vahoaka io asehony amin'ny alalan'ny heviny sy ny heriny ny fahefany de izy io atao io ka amiko dio za hoe tsy tokony ampiorooro ny vahoaka na ny fokon'olona mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny teny mahery hoe mitandreminareo fa tsy andeferanay mihitsy fianao ve mba ny teny mahery hoe tsy andeferanay mihitsy zay mamon'olona tsy andeferanay mihitsy zay mangalatra miary vonon'olona tsy andeferanay mihitsy zay manolana miary famonona an'le zazakely
mba niteny azany tamin'ny feo mahery ve anao fa toatra ny fokon'olona ihany ny ampirorona ka miala tsiny miala fondrona namina patrika samby tompony ty tandrazany ty tsika mianakavy ny tenako araka voalazanao zay mpiaro ny zon'olombelona ary mpanao gazety ihany koa mpamakafaka ny zava-misy reto eto amin'ny firenena fantatro dolo ny zavatra miseho eto amin'ny firenena fantatro ny zavatra miseho any ivelany ihany za tompoko dia tsy makasitraka ny kolotsaina kopikole am'izay hita any Amerika sy any Europe fa za te iombona am'reto le mpitazona ny netindrazana malagasy ankehitriny eo reo avaram-pianarana mpitazona ny netindrazana eo ry docteur Andrina Rabaruel eo reto namana ao anatiny hoe Rakoto David ry Ankoay eo koa ry ingénieur Tangalamena izy ty izy Zakarias eo koa reny entsika tamin'ny fandarana amin'ny vaovao samihafa reny amin'ny fandarana amin'ny télévision efa te ametraka an'izany kolotsaina sotoavana malagasy zany malagasy ankehitriny ka amiko dia nisany mpakasitraka ny reny ny tenako ka io moa ankehitriny resantsika foana le hoe refondation de la nation amiko tompoko mila fampiarana zany teny zany mila fahaizana mandanjalanja mandinika ny zava-misy fa tsy tokony ho tenenina fotsiny comme ça eo koa misy ny hoe mila atao tsinjara mitovy ny arena eto amin'ny firenena fa tsy le 80% mitrandraka mafy any ambanivohitra zay milalao fotaka miaina amin'ny akanjo rovidrovitra miaina amin'ny trano tsy zarizary sekoly tsy zarizary fahasalamana tsy zarizary reo no mamelona antsika an'ireny vohitra lay 20% sy 10% izy de miaina amin'ny tsy fandripahalemana trany fa tsika ty mitavana amin'ny arembe amin'ny 4x4 amin'ny villa tsara tare amin'ny fitafy raitra sy ny whisky sy ny sakara zany tompoko tsy mety fa miteraka lonolono eo amin'ny fiarahamonina zany ka amiko dio za hoe rehefa mivoy ihany tsika refondation de la nation andao hiverina amin'ny kolotsaina sy sotoavana malagasy fa io no andrafetana fiarahamonina io no andrafetantsika rafim-pitondram-panjakana io no metrahantsika rafim-pitsarana zay mifototra am'izay hoe zay manao abibiana miopampana de sazy faran'zay enjana koa natao aminy fa le izy eto amintsika le fiarovana zon'olombelona de nampanao abibiana samihafa aza dia mbola arovany zon'olombelona ihany farany am'izay lafin'izay dia mba tsy teniteny foana satria zay koa moa tsika malagasy surtout ny intellectuel rehefa tsy misy exemple ianao de veriny hoe tsy mahafolaka an'le sujetnao de tsy marina le teneninao ilaza aminao ohatra ako io président Philippines am'izao fotoana io dia nanao propagande izy tamin'izy ilatsaka tamin'ny 2016 teo zaho izy raha zany eo amin'ny fitondrany eo de vonoko daholo reo le mpanao trafika narongony eto amin'ny fireneny reo eritreretinao am'izany sy le mpanao abibiana samihafa tonga teo amin'ny fitondrana izy vo enimbolana izy zay ny eo amin'ny fitondrana enimbolana mahery tena ny vonono tokoa reo le trafiquant de drogue mampijaly vahoaka sy manimba ny fiarahamonina ao Philippines reo lazaiko anao fa tahaka n'inona ny fakasitrahany vahoaka azy satria aminy miady amin'ny fahavali-pirenena izy ohatran'izany koa ny amerikanina reo le ataotsika hoe bourreau zany hoe le mpamono le olona le voeloko faty reny na io tsindrona na io any amin'ny chambre à gaz na tataka zany na nytanina izy ndre mpandeha ianareo ve tsy mandry ve ny sainareo izy am'le mamon'olona ty inona ny navalany zala za tena mety aminay mihitsy ozy izy satria miservira ny société zay amin'io olona jiolagaigila anankiray ve ozy izy novononay iarovana an'le villa ray manontolo tena fiarovana ny fiarahamonina zany ozy izy hitanao am'izany fa tsika malagasy am'le fanarahana be fatany an'le kolotsaina tandrefana zany zao hita mivaingana tsara ny fiarovana ny zon'olombelona mais bien sûr ka amiko dio za hoe mila miverina amin'ny sotoavina sy kolotsaina malagasy tsika tompoko fa ny kolotsaina malagasy de mifototra am'izay hoe heloka 12 mahafaty ao anatin'izay ny fanolanana sy famonoana ao anatin'izay ny mangaro ny tapa-fahiny ao anatin'izany ny mamon'olona sy manao alatra be vava ao anatin'izany ny taloha moa nisy an'izany hoe ny misavika an-tsena ina moa fa violona ankehitriny zany fa ankehitriny adiny daholo zany fahendrena sotoavana malagasy zany de lasa ny kolotsaina tandrefana no atao kopikole eto amintsika ka za tsy gaga namana mampatrika raha marisarisa ohatran'izao fiarahamonitsika tsy mandeha am'izay londolo fa napahakevitra ny fitondram-panjakana fa any amin'ny ina moa any amin'ny tsy mivotony manaitaina moa ny fitenenana ankehitriny any amin'ny mamaiky amin'ny vahoaka tsy atao fa any amin'ny tsy mamaiky amin'ny vahoaka indray no atao amin'ny zavatra madinidinika fitokanana zavatra ka madinidinika zany ingeo zavatra andavanandronao zany ny asa mampandroso ny vahoaka mampilamo asa andavanandro fa ahoana le fantraham-bahoaka ve voajerinao
le fandriam-pahalema vahoaka ve voajerinao, ny fisondrotany vidim-piainana mampijalina vahoaka ve mba voajerinao, ny fijerena ny famoronana asa sy ny karaza voajerinao ve zany rehetrarehetra zany, ny fahasalamam-bahoaka firifiry tato ato zao reny le olona mijaly maty no nitandrevaka ataony mpitsabo any amin'ny hôpitaly. Zany rehetrarehetra zany namana Patrick, raha miverina misotoavina sy kolotsaina malagasy isika de voalamina amin'ny alalan'izany daholo ny fandaminana ny fiarahamonina. Farany ohatra momba an'izay, ny any amin'ny firenena aziatika na ny amin'ny firenena Moyen-Orient, ny any tompoko de ny kolotsainy no entiny mandrafitra ny rafim-pitondram-panjakana. Ny kolotsainy no mametraka le mode de vie na fomba piainana andavanandro. De inony azy ny reariany, zay no matafavoaka ny vietnamiana, zay no matafavoaka ny Malaisie, ny Indonésie sy ny Singapour sy ny Chine sy ny karazandreo. Ny kolotsainy no andrafetan'ny fiarahamonina. Io no ametrahan'ny rafim-panjakana, io koa no ametrahan'ny rafim-pitsarana. Any mbola mametraka hoe zay manao eloka be vava mamon'olona sy ny manao toy abibiana dia fanamelono faty any mendrika azy. Andriamato Richardson zany miombon-kevitra amin'le hoe fiverenana ifotony. Mais bien sûr, le fiverenana ifotony zay le resantsika hoe refondation de la nation. Ary za de makasitraka ny hoe fametrahana dinika nasionaly eto amin'ny firenena, handaminana zay fiarahamonina amin'ny ankapobeny zay. Fa raha mbola hipetraka tsika amin'io copie-coller amina kolotsaina tandrefan'io, na ny lalantsika aza de mbola copie-coller amin'ny lalàna tamin'ny colonisation. Tsika mamofopofona fifidianana hoe 2024 izy ary ny mety hoe miainga amin'ny dinika, miainga amin'ny fiverenana ifotony sa ao aorianany fifidianana ka mahazo filova vaovao tokony hiditra amin'izay. Raha ny sitrako ny namana Patrick misaotra anao amin'izay fanontaniana izay, raha ny sitrako dia ao anatin'izao fotoana izao no ametrahana an'izay fiaraha-midinika izay, dia zay tapaka ny solotena mbahoaka isa-paritra rehetra eo no ampiarina eto amin'ny firenena. Dia zay tapaka eo satria fantatro soma tsara mihitsy fa raha ataony référendum amin'izao fotoana be de be tsy makasitraka amin'izao endrim-piarahamonina misy amin'izao dia amiko dio zao hoe rehefa tapaka eo de mametraka atsika structure. Azo antoka hoe fanatanteraka an'izany ary zao fitondrana. Ka zay le lazaiko anao hoe manana zotesitra ny vahoaka tompoko. Raha tsy manaiky ny fitondram-panjakana fa hoe iaina amin'izao le tsy fifampitokisana zao ihany. Zay daholo ingeny takin'ny olona zao e. Ka io indrindra le hoe koa ianao zao mbola manamafy. Ka zay le lazaiko anao hoe c'est l'idée qui mène le monde. Je lance l'idée. Ary zany idée zany zaraiko amin'ny olona rehetra samy hafa. Veto motsika misehitry ny radio zao de teneniko amin'ny fomba enjana ohatran'izao le izy. Fa za de miteny azany amin'ny sehatra samy hafa satria za koa manao conférence amin'ny sehatra maromaro. Za koa manoratra ny gazety miteny an'izay foana hoe tsy mety zao rafitra gaboraraka sy baranany misy eto amin'ny firenentsika zao. Ka amiko dio zao hoe alohany sy ny fifidianana alamina aloha ny tany sy ny fanjakana. De rehefa maminaiky ianao fa hoe kolotsaina sotoavina malagasy no andrafetana an'le fiarahamonina, de zay no faninana hoe iza no mipartager an'izay idéologie vaovao zay na concept vaovao zay. Ka amiko dio zao hoe tsy tokony ho tenenina fotsiny le hoe fiverenany fotony na hoe refondation de la nation, fa mila ampiarina. Mampalelo moa ny namana Patrick eto amintsika, ny ide tsara rehetrarehetra de tenenina fotsiny fa tsy mety ho tonga eo amina fazina décision mihitsy ny hevitra. Ka zay no zao hoe aleo tenenina amin'ny fomba somary mivatambatana sy enjakenjana ohatr' zany le izy mba ho tsapa ny mpandinika rehetra, ny intellectuel rehetra hoa, satria za presaka amin'ny sokajy ny olona rehetra, na tantsaha io na ny mpandraraha io na ny avaram-pianarana io na ny olona mpitrongo voahomana io. Ny fotoana moa mandeha ihany Andriamato Richardson, tsara ny resadresaka foana ary mahaliana ny mpiaino fa fanontaniana farany fotsiny, inona ary vahaolana omenao ny fitondrana amin'izao fotoana tompo? Raha izano mahaolana ny fitondram-panjakana dia hoy hoe henoy ny hevitry ny olona rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Raha mpitondra fanjakana ianao dia nampindramy vahoaka fahefana. Tsy ianao ny tompo ny fahefana fa mpindrana fahefana ianao. Miteny daholo ny vahoaka rehetrarehetra ankehitriny amin'ny alalan'ny hoe fitsaram-bahoaka io. Izany tsy miteny ankehitriny fa hoe fanehoana tsy fahatokisana anao io zavatra io. Faharoa, nisy dondresaka tamin'ny 6 octobre 2016 teo. Zay nidiran'ny général Ramakavelo, député Brunel, pasteur Mayolla sy Andriamato Andry Concept. Miresaka ny justice populaire io koa tamin'izany.
samy miteny daholo reo no asainareo fa misy antony mahatonga ny olona manao justice populaire. Ka io zany tena anisan'ny tena zavatra hitarafana ny endrim-pitondram-panjakana mihitsy. Ny fitsarana mantsy namana Patrika no rafitra ambony indrindra eo amin'ny fitondram-panjakana rehetra. Na tamin'ny fahagolan-tany io na tamin'ny rafitra republikana na rafitra mpanjaka. Dia ny fitsarana no rafitra ambony indrindra. Zay le ambaran'ny Baiboly raha teo koa hoe ianareo rehetra dia manekeny fahefana lehibe. Fa zay moa fanazavan'ny pasteur Andriamanjato no nraisiko. Le fahefana lehibe ozy izy dia ny fitsarana. Ary rehefa dinianao marina tokoa zany. Satria na ny président république aza ange mbola eo ambanin'ny lalàn'ny fitsarana mbola eo ambanin'ny fitsarana azo tsaraina ny filohan'ny république. Dia mitombona ve zany le resaka be da be amin'izao fotoana hoe lasa amin'ny président républicain mitsara mipitsara no baiko mpitsara azafady to am'le hoe le rafitra républicaine hoe izy ny président ny magistrature oui zay zavatra le oza hoe zay le hoe rafitra copier-coller amin'ny avy any ivelany. Fa raha tena mandinika ianao namana Patrika raha io kolotsaina malagasy io no andrafetanao an'le andro rafim-panjakana sy ny kolotsaina hoentina miaina hatramina fomba fitafinao aza miova manaraka zay fa tsy manaraka an'izao fa avetavetana sy baranany sy ny isan-karazany zao. Hitanao fa ohatrany any Moyen-Orient, any Asie, any Japon zao ny azy iriariany mihitsy zany manao kimono zany. Any Chine iriariany olona mihitsy zany kolmao zany. Any Corée hatramina fibagona volo ara dia zay ataon'ny mpitondra fanjakana Kim Il Sung sy mpitondra zany no lamodin'ny tovolahy. Ohatran'izany koa any Indonésie zany fitafy batika zany ohatrany hoe malabary ety amintsika zany no iriarian'ny vahoaka indonésiana sy malésiana. Eto amintsika izy atsony mireri amin'izany kolotsaina sy sotoavany sy ny fomba ampanao an'izany. Ka amiko dio zay hoe zay ny mba sosokevitra ataoko amin'ny mpitondra fanjakana henoy tompoko ny hevitry ny olona rehetra na mpandraraha ankehitriny satria miteny daholo, ny syndicat miteny daholo, ny mpanao politika miteny, ny mpanao gazety miteny, ny mpiarony zon'olombelona miteny sy ny société civile samihafa koza hoe ny fienonandreo rehetrarehetra reo tompoko. Indrindra moa fa ny vahoaka. Indrindra moa fa ny vahoaka. Indrindra fa ny vahoaka le lazaiko anareo teo hoe maro anisa 80-90% zay tena mamelona antsika ty andrenivohitra. Reo no mitabataba ankehitriny, reo no malahelo ankehitriny, reo no maneho fatezerana ankehitriny. Anjarantsika ny mijery an'izay fa zany mampiaroro azy hatrano no atao fa ampiororoy le olona gaigila sy mpanao abibiana sy mpangalatra mpamon'olona sy mpanolana eto amin'ny firenena. Isaorana betsaka ianao Andriamatoa Richardson zava-dehibe tokoa ary hafa mihitsy rehefa hoe mandalo eto izay ianao eto amin'ity fandaharana okazava ity. Tsy misy moa ny antso an-tarbe androany satria goavana loatra ny ataontsika hoe resadresaka ny fanaovana teto tamin'ny vahintsika ry Piano Adjaina fa dia makasitraka re makatelina indrindra ho anao ny vahiny teto amin'ny fandaharana okazava tompoko. Misotranao no namana Patrika ela tokoa tsy tato satria tia no voalohany amin'ity taona vaovao ity dia ohatrany hoe adiniko aza no ie dia fanany aniko ny olona moa hoe tratrany taona tompoko dia samy tratrany nataony daholo kio tsara moa no natao dia miverina amintsika fa raha ratsy ny natao dia mbola asan'izay. Ka raha ratsy ny nataony rehetra nataony tsirairay amintsika ny namana Patrika dia engany mba ho lasan'izay mba mpaniriana kosa ny ho avy rehetra ho amin'ny fahatsarana. Raha tsara moa ny natao dia iny ihany manody antena dia mihatsara mandrakariva araka ny ambarana soratra masina raha teo koa hoe ny manao ny marina dia aoka anao ny marina trany ary manao ny tsy marina dia aoka ho tsy marina ihany ary zay masina dia aoka ia masina trany. Ka amiko dio za hoe trafika ny ome mahery zany tompoko ambava homana mpimeritra ho an'ny mpitondra fanjakana ny avaram-pianarana mpitondra isan'ambaratonga sy ny société civile samihafa mandram-piona tompoko.